Tantarako mada. Bodikely sy bodikely angano betsakany. Indray miseho nosoratany Aline Robertine Ralalamirini. Iolisia miaraka amin'ny Régis Ardiva ary Ariko Amsarandry no amelona ny tantara. Tovirazana mamonjy no nikajy ny sehatra teknika, Anjary Liva no nanantotosa. Dia ahoana tsara moa zany reny amin'ny tiakatsika pension? Fa angamo voakandroany ty pension. Efa omalika. Ovina koa mosika ny mpanaka andro voalohany sady filaram-be tsy hita velively ankeny andro voalohany. Zay aloha. Reny ho zakanao ianao mitezotezo io. Mitezotezo amin'ny ahoana tsy tianao no efa hitsingona rapitso. Tsaotsao-bava. Zaza mba hanasanao vangy eo a. Hita fa zany tso. Za zao zao mbola mijaridina tsara zao. Iza no tsy herika raha mbola lehilahy koa raha vao antalovako. Lehilahy tsy mahita irehany zany. Olona efa miparapaingo ty. Hoy ianao. Ity ianao arakara dia tongotra mba miresaka. Ninona? Ny ray mandingana aza ohatra ny manahaka ny anaranao raha zeny a. Fohy kely aneny hevitra zany hoe raha zeny zeny. Fohy kely ny tia ninona? Hitako. Ny tapodohan'le mijaingijaingy ty aza mbola hitako velesiko amin'ity elo ty tanako ty mihitsy marina raha tsy ka ny tsy velesina hoe ho hitako kely. Ataoko mipitika ery mba misolony fa hita fa ny ray mandinganao tsy ohatra ny rainjehako raha misy de misy. Mivadika ty do hoarin'ilay vendrany ty amin'ny refin-tanana reny refi-tonga. So de veriny ty faganagana ary ty zaty izy. Tena hitanao mihitsy le ohatra ny telo mandinganao any ray mandingako zay ganagana midoladola ohatranao rehefa mandeka. Tena marina tokotra ny ratsy velesiko te fa matsamatsa-bava ratsy inona eny ty. Oka raha zeny tena marina raiky voaniny kay maty amara. Sa akory zay mahay vava ratsy. Mbaraka rehefa antitra avy toy ny jabora vava sy miteny foana tsy misy fiafarana ka nanao hoana ka repoka mihitsy izy teo va henoko. Kay tena marazy zany tso. Ka olona mahay vava ka mbola aiza reny anaovako an'ity fa zany mba ianarana ratsiny eo de miomana ary io rangomaina mikitrakitrakinao io raha azo koa de asa fotsiny de mamatatesa tsoraha hariva angany andro fa viantitra mahay vava ratsy. Ko ratsy hoe misy azo any anjanatsandro eo toko. Hitanao tsy raha zeny zany vehivavy azonao andisany zany raha ndre natody eo mba ny hafahafa koa hoe adininao mora matora zeny Adelaide efa folaky ny akehitriny lava tsindakana fa mpanao tolonombo malaza ange zao lehilahy zao. Tsindakana folaka amin'ny ahoana zao mbola bikako zao teniteny foana ity ianao no mitelona ny vao manadinika zany mba tenenina araporo ankatiny vao matsy merina aminao raha ndre atody mira zero manatody fa zao vehivavy zao ane lola arana tamin'ny fanaovana dimarakely tamin'ny andro ne. Inona koa zay dimarakely kio de mba isekosekony eo. Fa ny amin'ny ahoana moa no tsy sekoseko misy hafa mpanao danse amin'ny télé zao zany aminao ny aza vendrana ihany tsy matahotra ny niditsidrerany trano zao madama be zao fa lazaiko anao ay ka tsy madama be anao raha ariva fa ho hitanao tsara eo ange fa ono aretany ny amin'ny ahoana ahoana ihany ty ataotsika roa iaraka avaka pension sa tsy iaraka aminao zany rehefa tonga eo zileo de asaovy manatitra anay ihany avy eo am'izay izy tiliavako azy ny fiara fa ho aiza androky hidina kely any ambanivohitra ijery mpanao varitsika raha pitso aho vao amonjy percepteur. Fitaony fitsenanao rery Lidi de andao iverina ody am'izay fa misy azy ao zay raha bainina sy rabovy eny sady atoandro be koa tia ny fanokonakanina ka enao koa voankazo re sisy etsaka aketsany eny voankazo reto ampidiro aloha avy moa de ampidiro ao fa enao koatso ary aloha kisako ny fiara fa manela zavatra zany ka aleo aloha hiditra mihitsy ka sa aleo rangatsika de avy de mandeha de ry ampiolany ery maka voankazo sady eny tsy mifanesika loatra oatra ny eny antsinako raha matoby be koa aneo no entina aka volandroany ay ve zany no otrany mamaika aho io sy raha zany de mba afaka mitsorika kely mandehandeha zany sika roa raha tondro rehefa avy manasa vilisy manadidy io aho dia be aminao tsy hidina any andrano velona androany hidina
Fotoam-pitsinjana ne anio e. Izy kisitom-bely io aminao tsy anara-maso akaiky ny mpanao varina. fa tanimbary ketsapiry moa no niandro zareo andro Julio. Tsy taka-basy fanoharana no tanimbariny ihany e. Sady tsy mpiray tanàna aminareo koa ve moro zareo no tohatra mana-tsafa indray ty ianao. Mbola mifanalavi-davitra ka aiva reka tena tanimbary be mihitsy ny azo mivady reto e. Lazaiko anao fa raha pahefatra izany fanan'izy mivady izany fotsiny no atao hoe omeny antsika roa. Dia tena tsy mividy vary sika roa heritaona raha mivady ohatra. Zany Izany mihitsy. ka fotoana inona sy amin'ny fomba hoana hono ty alasanantsika an'izany raha be nofinofy a. Hovidiana ny karamanao service patron azy ty 3 alina fotsiny miampiny a solafa 2 alina latsaka 2 arivo. Izany hoe raha tambatra nge dia efa 4 alina ariary mahery kosa izany. Zany ka zany ampiainana anaty tokantrano. Ampy ianao koa ty dia miresaka. Olona roa an-trano karama ray hetsy mahery aza milaza fa mbola mitrosaka dia nenao dia izay ohatrin'ny kely ery. Tady tafavoaka ny isika raha izao e. Indrindra raha ho avy izay zanantsika sa hitady asa hafa. Ie tandremo e zaza manapaka iny. Reny mihitsy no tena mahavoan'ny ray aman-dreny sasany e. Zaza kely vao valo taona sy 7 taona ohatr'ireny dia alefa rery. Raha ratsy frain zao ty fihary ty marina raha tsy vita teo iny. Mifoka efa mivadika ho ray anko manaitra olona. Inona tsara moa le lazainao teo ry Lydia? Hitady asa hoe? Ka kely karamana isika e. Sia hoe Ino ty mampime? 5 taona ny ary Lydia zao e. Dia maninona? Mba nahavitany hatreo amin'ny lycée ihany. Ary nanomboka tamin'izaho 20 taona no nitady asa sahaza fa tsy nahita mihitsy. Tsy misy tsy efa tsy nataoko mihitsy raha mbola asa tselika e. Fa izay nale naneny soana daholo. Tato reto zao no mbola azoazo. Ka ato kosa aloha nampiasa aza ny tena mba mihaja. Mahazo efitrano, misakafo tsara, mahazo fitafiana, miaina tsara e. Tena hoe tahiry aloha ny karama e. Hitanao amin'izany fa tato ho any nety indrindra tamin'ny asa mitadiaviko sady ato mahita maraitsy harivan'ilay olon-tiako. Misy ohatr'izany kosa ve? Lafo indray tsara be aloha sika mifankahitana hoe miafina aza fa ny tena mahamety ny eto anie dia izy mivady tsara fitondrantsika sy tsara fandoa karama e. Sady misondrotra matetika koa moa karamako. Sady lazaiko an'i Lydia fa ratsy be sitrapo aho ray volana dia manana tahiry 2 alina ariary. 10 volana anie izany dia 2 hetsy e. Taiza re tamin'izaho le nibatabata entany ireny ny aina mangana karama kely. Izany dia tena hoe ara-bako teny mihitsy no hoe ny atsembohan'ny tavanao no hinananao. Dia raha tsemboka mihitsy ianao mibata vary 70 kilao miaka-piakarana vao mahazo 500 na 900 amin'izay vary ray vilia. Izany tokoa moa izany ny fiainanao ty taloha. Okare eny Analakely no mitady karama na eny amin'ny tsenana ny Sotry na mibata hazo any Andravoahangy koa. Mandehandeha mihitsy nareo izany. Amin'izay ozy Lydia. Laha-kilosy nandoaly no vola azo ka izay tonga lany. Tataraina ka ohatrany hoe tsy niainany. Amin'io ny diplôma baka haingo-drindrina. Okare soa dia soa aloha fa naka-permis ihany. Ka mitovy ihany any isika raha izany e. Ny anahy indray nataoko haingom-bata. Vao tsy tafakatry ny avo any noho ny antony maro dia ny onona e. Tsy vita mora koa nge ny fiainana e. Lazaiko anao fa zaza ne tany aminay tany an-drano velona tany tena navita ny tedy vohitra ny antokanana mihitsy e. Nitatsaha hivarotra any mahitsy ny sakanana an-dalana akana entana vao mangiran-dratsy amin'ny 3 ora sasany. Dia entina midy mitedy vohitra indray ireo rehefa avy eo. Na tsika na ranojavina maraina na ny fanala dia mianjady amin'ny vatana daholo. Ohatrinona ny tombony ny hariva mody masoandro. Vary sy laoka tsotsotra indray mahandro miampy siramamy sy kafe. Dia taminao le nitedy vohitra ireny izany no nangalana izy mivady anao raha izany? Ie, client mpaka salatiko manko raha matoa be. Ay ve? Zareo koa anie tsy dia lavitra loatra ny misy anay fa mpitandrefana kely fotsiny. So tokoa aloha fa lasa nanohy ny fianarany tany an-dafy be riza taizany fa ratsy izany tsy nahazo asy e. Ka nahazako aza nge iberija iny ihany anie no sady chauffeur no gardien no irakiraka trano e.
Izany no mahatonga an'ilay trano iva atao hoe tranon'ny Beritra. Ao izy no matory sy miandry tanàna. Mamova vady moa raha ilainy izany. Ary dia mampiditra vahiny sady akaiky garazy raha teo ihany koa. Eny tokotrany. Fa raha oviana hono izy iny no hoe hiverina ty Julio a. Ka tsy hoe amin'ny faran'ny taona. Ay ve. Inona koa ary moa mamaika anao amin'ny hiverenany? Sika ary anie no very asa raha vao tonga izy. Tsy. Iny ary hono ny asany akafako. Hiverinao fa ataony very maina ve izay nolaliany tany an-dafitany Julio a. Zay aloha e. Ha, tonga sika ty. Eny tokoa. Eo aloha anao raha hividy voankazo ka. Tsy hitanao hoe eto ve ny vetivety raha ka voankazo ihany e. Fa lafo kokoa. So ihany fa tsy dia kahehitra ilay antibafy sy antidary eo. Na raha tsy azy kely fotsiny dia izy kizitombelona. Ty filazanao azy kosa e. Zaniko. Ry zareo mivady anie tsy dia antitra manao ahoana fa tena mbola samy mitana mihitsy e. Izy kosa aloha raha lazon-dazo ny vendrambendrana tena bakain'izy roa e. Sady samy mihetsika. Kare marina. Raha matobe izany moa dia mbola hita fa irony tovavy sexy girl rony tamin'ny androny. Dia tena marina tokoa aloha izany e. Fa avy antitra iny velesy mbola handoko ny volony ihany. Amin'izay tsy mba mainty fa mena vetrany. Fa hono tokoa ary Lydia. Iza moa nandova azy reto zao amin'izao izy tsy niteraka izao. Ka tsy be riza taizany ve moa e. Ino nga moa natsanga no mpandova azy aminao ka? Karaha izany mety ny fanangana izany izy mivady dia izay velona afara no mandova an'ilay ray maty taloha. Tsy nanao an'izany mihitsy ngiarandrira ny fijeriko azy. Asako. Olona tena mbola mijina mihitsy araka ny filazanao azy izy io. Sady miseho azy mahazaka ankizy vavy sy tanora izy io ka lazainy Lydia hoe mifandringodringotra amin'izay efa rafotsy. Ary raha izany anie izany Julio dia tsy misy mpandova ireo fananam-bean'izy roa ireo e. Trano be rihana telo miampy terasy sy ny tanimbary tsy takabasy. Miampy ny fiara fitondrako sy fiara iray miasa. Ha! Mety ny havany akaiky izany ny mpandova aziko. Arono ahy e. Misy malasa kely ny saiko ty. Enao koa ty ararendo amin'ny arenan'ireto olon'ireto raha izany. Tsy izany fa ny tiako fantatra dia le filazanao teo. Le inona? Jilajila amin'ny behivavy tsara hoe le rangahy iny. Kefa hoe izany ho ah. Vao misy mpamanao autostop dia efa sainy ty raisina dia miara mipetraka amin'ny aoriana dia kozikozin'ny tsy lay mao e. Ay e. Aleo asiana hevitra ary Julio a. Asiana hevitra? La hiatitra efa amin'ny tsy tezotezo iny dia izy tika ninona koa. Tena tsy azoko izany. Ianao tia koa? Ataoko ry izy arendrika azy amiko e. Dia hosopainy ve izany Lydia e? Ka raha tsy inona kosako. Tsy lasa kosa aloha raha izany e. Julio koa ty sary-piady. Ka tsy raikitra kosa ho raha vao izany. Dia iny ve dia atakaloko anao e. Isa mahita. Atsangako ny tanako he. Eny ary e. Dia ahoana kanefa ny toyany? Samy anao sika roa. Ianao amin'ny ramatoa be a. Ha? Sady tsy atahorana ho be voky iny e. Ianao ty kosa. Aleo nga ty ampiasaina kilefa tsy lasa. Andray kosa ry Lydia ty lohanao a. Dia sahanao ve izany e? Ka tsy tafavoaka nge sika Julio raha tsy manova tetika amin'ity fiainany ty e. Vitanao izany? Tsy ampafiry nefa nataoko reny Julio a. Za zao ane Julio malalako nefa natory an-tsena ny andry entany e. Vorona 5 garaba amidy 26 juin tamin'izay. Zany? Ay. Kanefa dia tsoroko aminao a. Fa tsy azo mifakapanahy marotra ny tenako ana dia izany aza. Nefa herinandro maherana ihany natory an-tsena foana sady ny andry entana no ny andro toerany. Mafy marina aloha ny fiainana e. Ka dia mikatsaka fika aloha izay no azo atao e. Tsy natao fanomezana aneo ty fiainany ty le hira ray izay e. Miady ianao. Miady hatrano raha te ho tafita Julio a. Totra ny mety ihany ange izany hevitra Lydia izany e. Efa miteny a. Dia ahoana nefa aloha ny toyana sao dia mety ho vita ihany tokoa. Fa le izy kosa aloha mila fotoana maharitra e. Herintaona mahery ihany ho any. Ka tsy ela loatra kosa ve aloha izany e. Ka tsy maintsy izay e. Eny e. Tsy maninona rangahy. Sy tazin'olona laza moa maharitra roa taona ko maika fa sy herintaona.
tsy samy andangolango zany sika roa raha izany ko. Ie, ataontsika avy izay isarahanizy mivady mizara fananana avy eo ireo dia ahodintsika ny lohany hanao tolotra. Ny fananany rehetra ve? Ko maninona? Ko raha tsy vendrana izy ko. Ka nahoana mora vitantsika avy zany e. Farafaratsiny aloha ny atsasany e. Mba niady-doha ampiasaina ry Julio a. Raha ay tsara aloha ny manasa ny kokoany ve tsy tateraka ihany le tetika ao e. Vitanao re zany amin'ny raha matobe tsy manaiky ho antitra iny e. Inona re zany ampakarina bodikely? La hiantitra maka bodikely. Zay no efa reko fa vavy antitra maka anay bodikely ohatry tony tohatra mbola tsy rehako ka. Dia efa i Julio zany misantatra azy amin'ny vilasy edera fa minoa ianao. Aza olona reny gazety fa mbola misy mokrazety tsy vitako reo a. Ary aiza indray re solomaso teo no napetrako hoe. Zany ny teny efa tsy mahaizy anao ty tsony. Solomaso eny an-tampondoha ka tadiavina. Ohatray tokoa marina. Ay tokoa moa ety amin'ny voloko ty solomaso ty. Losy zany marina. Ary aloha mitandre dia midina any ambany rehefa avy eo e. Aiza koa zay zao maniditsidina teo. Toliatona amin'ny tany taka mivatona latsaka any anaty rano tony e. Mara tsy henoko nisy taolana mipika misy teo zay marina. Kay. Maty atola. Kay. Tena netota be mihitsy a. Tena matiko marimarina ilay atozy ty androany raha azoko fa marina raha tsy nakisaka ilay toaran'izay ty tapo ilay seza dia nidoboka ny olona. Aiza re zany e. Valin'le kapoka hely tamin'ny any keo raha matobe a. Sa ahoana zay? Mba mianatra manao farateny ray vely gila no azonao anaovana farateny fa tsy randrena tody zany gia. Ataoko inona koa iny? Ialana kasa dia ho ombodepina. Mbola raha mampierika ane izao vehivavy zao fa lazaiko anao a. Oky tsikelinao a. Ko ny tsy saina mampakatra anao mba ho hitako zay tovolahy kely zakanao. Ny endrika ary tony efa miketrona ka de. Ho avy eo nampiakatra fa aza maika ianao. Miketrona io fa mbola mahatana po mety. Marary marina. Vavy antitra mola. Zao raga ka mbola anao lokomena ihany. Tahaky ninona? Zay manja maso mbola mitakosona. Zay saribakolo ny tolo mitsitako. Tena ato mola misy ty. Mola ty ninona ny amin'ny ahoana? Inga ty no efa raha katalogy ihany. Aiza ao anatin'ny ray andro ny telo misolo-kanjo no ny ajejo. Jejo iotranao. Parfum am'izany miraradraraka makarary andoha. Toko moa raha tsy mila iloaka mba amin'ny atiko. Ka parfum io ka. Nefa tadidy tsara farery ty ianao manombolony takolako ka no... Taizandray zao zany? Taloha e. Fa mbola tsaroko foana ne. Izany hoe fihetsika efa taloko. Dia adinao tokoa ve? Io ty tanana raisiko dia mitsangana fa tsy. Ary zaza mba ianaran'andraka andramanao ohatran'ireny tsony a. Amaly faty an'ilay manjoko rasy ty aho fa hoitany kely ane. Fomba ahoana nefa. Zao raha fotsy lazao no tena fanararotana. Sady rehefa tonga ny amin'ireny estetisienne ireny koa ny ho ny maharitra ela be. Antitra be ireny koa moa mbola soin de visage. Nga be rery no nefitra fa aleo atomboko ny action. Aiza ary moa le jupe somary fofo iny e. Ty eto ka. Dia asiana an'ity donu ty amin'izay manaikitra tsara ny trondro. Ampiana kely ny fihetsiketsehany eo amin'ny tarehy dia mety ho tafaverina ve ny indray Julio iny aloha raha tsy afaka adiny telo anoany e. Malalaka tsara ka. Avy zany fitafiany lidy zany a. Ka ve ohatr'izao tianao ty rehefa miala table. Tena tsy ratsika. Ary taiza ary ny tahaka an'izao ny tsy mbo atazoko hatr'izay. Hita devokoa. Mariny. Saika mba hera kely aminao aho fa hitsorika vetivety hijery zavatra zay e. Tena ilaiko amin'ny lahady mantsy le izy. Sortiany aho mantsy amin'ny olahady io dia farany volana amin'io nge. Tia tsara ambikanao ry Lidi marina. Tokoa moa raha mbola nahitanao ohatran'izao mihitsy aho. Ty maizina pototro mazavatra zay ka no... Zany ve?
mariny ka mafana tserany nge le andro ry dadevy de tsy tia metraka na de lobaka azy ka tsy maninona mihitsy zao fa mampisongadina ny bika ny tratrany rokoka tena fatratra le fanaovantroka an'iny akanjo boritanana mampiseho lamosina iny zany very dadevy marina mafy mety ihany ny fahitany dadevy azy reto zany tahaka n'iny menatra be mihitsy ange am'izao efa tsy laitra le hafanana de aloko manao an'izao tafiny zao ihany tena mety ka mipetrahandrendry eto akaiketo hoe vetivety ka sota raiky ny sakafontsika sady sota avaverinao ihany neny raivo de tezerana io ako mbola elaela neny raivondriva tafaveriny manao masaka tamin'ny mangatsy latsaky ny atsasakadiny mbola miapy fanorana tare mihetsiketsika mihitsy aloha vatinao sy mihetsiketsika iny ry Lidi fa tsy mahaovoka anao tsy mipelipelika eto akaikiko akory ai menatra be any dadevo am'izao posiko zao leo re andeha tak'izay marina tsy reto ny nanaovako tena manendrika anao reny tsy misy mahamenamenatra zany tsy mba tiany Lidi kely veny no safosafoko hatranyzao raha lava loatra ny ziponao manasarotra riny alehan'ny tanako zao tena dadevo koa avy aloha am'izay andika aza tsona dadevo aho manomboko zao rehefa tsika roreriny eto fa ataovy-tsotra hoe malala hoana koa zany malala ho fa inona koa ary ty ifampiatso malala tsika sy anao de mba tsy mavesatra loatra tsy tianao ve zany mba teny morimorina kely sy mba mingotingotina zany ka hafahafa be ka tsy maninona ki za malala mahafinaritra be ohatry zao ka ianao ty fa zany natorandro hatramin'izay ka leo aloha andeha am'izay fa sao tsy voavidiko eo le kiraro entiko amin'ny lahady re sady mbola apirina ny any ambonindrenany a rehefa avy eo izy kiraro aza mbola mandeha aloha Lidi fa raha pitso ane vozoma ipiritrandro fandrombona antsika sy anao miara-manao marina ve ka ny olana kely nge de mety tsy hanam-potoana hividianana an'le kiraro tsona raha pitso miaraka ho atsika roa mividy azy na mbola ampinakanjo sy poketrako aza tsy olana marina ve ianao ve tsy ilazany izy de vidinao amin'ny volanao ve zany izy rehetra mihitsy ry Lidi kely raha manaiky ho malalako ianao akay to na naikitra ny trondro marina asa ny andro Julio any zay na ahoana so de nisy nahita ny tsorianao niditra ny efitraniko efa miheritra be izy mivady kisakisana any ianao hitirako anaty lamba ka kay moramora ho afa taitseo ngery be antitra ka mangatsika ka fa nala be ny tongotrao zany ka avy nakatosy eny ahy io rehefa kisako re ary meo lamba fa aza de misitondambotrany io ianao indre asy Julio ahoana miataka ny olona tsona nefa teo na ilikery misy vaovao vaovao inona nanaikitra ny kakana ny trondro fa ahoana ny fandehany sady tsara fanomboka zany hividy akanjo kiraro ary poketra ho aho ngabe amin'ny sabotsy so de ho lasany tanteraka ary tianao ka tena very tiany Lidiany ahy tsy velom-bozaka sy velon'orika sika ary Julio aza mba sakatsakana ny vola hiditra zay hoe ho lasany ngabe aloha de ho nofonofo zany temporaire fotsiny iny ataoko inona mandritra ny androm-piainako koa zay azo amorotevana enjera rapitso iny fa nenareo aloha nanahoany tena tsy sary Lidi ka fa ohatra be de ataoko ahoana re Lidi ny fanorokan-draziny inenina aza mbola tanorano iny ka atao ahoana moa fa ohatra ndreny fanorika ao areny mba eritrereto hoe iza Lidi razeny de gaganao ara sasaratsy am'izany ka voataiza ny fiainana ary Julio iangolangola ve ny tsy haiko kanefa efa n'olo vako tamin'ny efa ary so de tsy tia aloha ianao ty
tsy nahalala lehilahy afa-tsy ianao ary Julio a. Tena tianao a saingy no avintsika angeny tsonjovoko e. Ka ianao vehivavy ary tia moa mirisikako. Aleo rangaha fa sahako io. Amin'ny sabotsy ry Julio a. Eny e. Iny ndray vony mantsy alefa angabe jerin'ny mpanao rarany any Andranovelona fa zahay le andeha hiaraka etseny io e. Ka tsy la fiara raha bainina amin'izany. Andeha taxi hono zay fa asain'ny galabonanareo ny tomobile. Amin'izay koa ianao nge mba elaela any. Tenareo koa zao mba manarara-po aty. Lefa tsy antsony gabe ho afa azaky taitaitra zotran'io ianao e. Mangina aloha efa ohatrany misy kohaka mihitsy zany. Eny tokoa. Dia inona hono ty lazain'ny taratasiny Berija raha zeny? Ny hodiny farany taona re, dia mba andokoana ny trano noho ny iverany sy anatiny zany. Dia io trano kely efitra roa io moa zany mba fotsika sianao an'le taizantsika ko. Ko tsy efa betsaka kosa ve io e. Etsika aza mba ity trano ray ity ihany ka no... Trano be vita somany ety fa hoe izy ray tokana no izingizinina eo. Ka inona no tianao atongavana ary? Atsanga ny Berija dia andovanao? Atsangatsika hoe dia andovantsika fa tsy hoe zarery zany ka. Taizantsika ne iny voaroa taona izy hatramin'izao izy nivoaka hiasy zao no teto. Ka tsy efa fanomezan-dehibe ho azy ve ny antontsika azy fianarana ny mpitany io e? Zay aloha e, zany hoe efa misy ihany fepetrany manitra momba ny efa rahantsika telo mianaka. Miala ny enina ihany mantsy afa tsy misy tompon'ny ampitsika. Fizy indray le rangaha ty no zonao fahateto a? Iezika indray ianao a? Ko raha ty ianao ty zao melo lalan'andra ohatra maika ianao? Iza mba ho faty. Fiainana vao manomboka ty raha matotia. Manomboka ty ahoana? Manomboka. Fitianao ty ve lasa dala sa tena efa miveritsainy? Marina moa raha tsy efa retour-d'âge le rangaha ty e? Ty tohatotsa. Retour amin'ny ahoana ary. Ny ale azy ty vao ifampitantanana islidik. Efa hita etiko. Anomboka ilalao vovoka ianao a, ary dia iverina zazakely hitsetitra bonbon koa. Marina tsy mahita amin'ny hafa ny tira fotsy te. Dia tena ilalao bodo kely sy hitsetitra vato mamy hafa kely tokoa moa raha ndrena todo zany gify ianao nga ahoana. Ianao nefa teo ronono tsy misy fangarony ihany ny sotronako. Jereo, fa nanjary tsy naheno mba amin'ny sofo ny fefa mandroso ny taona. Mandroso very ny fahaterana raha ndrika very mba amin'ny feo. Sa efa manakaiky ny fahafatesana ka very hevitra. Raha maty marina zeny dia mahalalaka ny ampakarako ny bodo kely ka. Koy, hoaity za maniry ratsy ho an'olona. Fonako tongotra man-tanana marina. Jereo fa efa mivavaka ty marina. Mampakatra ny aleloha avy ve fa andeha aloha akatombo-dalana ty izy ny ndema to. Marenina re raha zeny fa aza dia mirediredry eo a. Ka miaika ary ve ianao fa efa masoandro mody fa tsy hoe vao manomboka fiainana zany mihitsy e. Fa zany ve no olana mahatezitra mahabe menimenina anao io eo? Manaiky ve ho ah, hono ah. Raha vao tsy manaiky eo ty a, donoenako amin'ny ty kitapo ety tanako ty tokoa marina. Oka re raha zeny misy maro toa ny ao anatin'iny kitapo iny e. Apetao io fa aza dia manao sangy ratsy ohatran'io moa ka. Ka ahoana mbola avy ratsy ihany? Tsy aoka ary rehefa tsy misy fiainana manomboka zany fa fiainana akaiky efara. Tsy izay ny lazaina fa eo no mitady akavady afo eo. Tena manana tsindromandry ty fa tsy laingako. Tao tsy marina. Tsy andrika aloha zany zay asa botsy ny andro hitaksinako kely amin'ny lidy ao an-trano aloha mialohany andehanana hietsena ka hidoladolako miaraka amin'ny any anaty taxi. Aleo avy dia tsy anaiko raha fotsy dia raisiko ny tanany tsapako ny alalan'ny rano. Omeo ty ny sakaosinao dia aleo tantanako ianao fa ohatra ny malama be ne zany lalana zany e. Fa inona ary zany mahazo azy zany? Dia efa ty ady lava amin'ny randry ty ve zay fity tena te hamaly faty kosa fity miforona? Fa atao midobodoboka hafahafa ne zany foko zany. Matahotra no reny tovavy kely reny mihitsy izy zany. Tandreny sao tafitohana ianao fa oay misy vy be nge io e. Eny tokoa.
soa ihany fa nytena ianao fa raha zany dia ninjera teo a ary aloha re eto amin'ny teva amin'izay anao no mipetraka fa lena be koa nge sy izao ariny e fa lena ahoana koa io Julio a tsy nataony dadevo tsara sarona le rano tamin'io tavoahangy plastika io dia zao raraka na endrika ny seza ray manontolo zao to zarako azy tao loka no amin'ity zazalahy ty no amaliko fatan'ilay mitsitezitezi tafotro vava ray izay loza matsiraviny iny ary tapikiran-dra matomafy ane zany tanako zany de tazako to maka fifampikasohana zany ny anao vavy rehefa tena kekezina aloha raha matobe mety tsy hahafaty antoka ihany to mbola mitana mariny ty izy ko to ngamba vony fola tanora aoka fotsiny jerena fa na izao aza mbola hita taratra ihany ko tratra ny taninandro teto aloha teto dia mahamay be sy napetraka ao koa ilay fiara-masandro iny ko dia ahoana tokoa moa zany raha manaiky ty e tairiko rangafa sy alehany fa maninona no miavinavina ohatra azafady fa tena tsy henoko mihitsy ahoana tsara ozy ianao oka ihany re efa vita aleo amin'izay sika ianga rehefa tafiditra ao daholo ny entana ilaina efa vitako ka raha reo ihany ny entana entina dia efa lasika tena mahay kosa aloha le mpikojakoja tarena le anao tetsy akoron-drano iny tena ohatran'ireny vao ananika 30 taona ireny rangano fahitako anaoko indrindra le nivoaka teo iny zany very Julio jereo nge fa malamalama malemilemy tohatra n'ireny odijazy ireny no fitsapako azy indrindra eto amin'ny takolakao to magoritina ry anjapaina notanyty mandrakantitra ho ve dia mbola tozany foana nitsapa rehefa vohitany entany tovolahy toytony fa hono ahoana zay Julio fa mba fantatrao moa ny famarinan'le hoe tsy misy fotoana hono ny fitiavana ny fo zany hoe afaka amin'ity ireny olona ray na firy taona ny ankilany na firy taona marina raha tsy misy telepatia ty tantary ty marina tokoa ve zany Julio raha zany tsapako taminao zany le za le ngitika ny tarehanao teo iny de tena ho sanatrio voarokanao tsy asa ato aminao tsony ve ara ay za kosy olona miasa tsara io ve Julio dia ho voaroky ny otazoniko ho ary ery ny tena fandriko ka hoe ka tsy izany ene fa ahoana fa ny amin'ity zaratsapity aminao ane no tsoko an'izany tokoa marina ve tena be tako ty amaliky faty an'lerandren-dozatra iny ty vao tena boto kely ka patsahivako azy ilay vava manao hoe asevy mampakatra anao izay tovolahy kely zany tokondrira zay ka sendavato akaito azoko ty ary tao tsy miteny ianao sa ary ve dia nahatezitra anao le nilazaiko teo aza be sasy teny moa lay aka fa tsory izay dikambara tiako ianao hoe ary rehefa ely zany saingy matahotra ny dadevo no manano io very asa ka tsy sanamboraka an'izany tokoa very lay kely ty azy dia misomonga moa hoe tsy tovavy voaray ranorany aka ho azonao fitapitahany ny mahamatotra anao mihitsy anie no asaiko milazan'izany raha tianao na izao dia izao ihany aza ho raiketiko fanambadiana dia vonina tena resaka ve ty ambaranao ty ry lay zasy ty alako kosa aloha za ataonao zazazazy zany ka oka ny taona hiala miresantsika ka na aminao na amiko aleo reny fitiavana raha misy ho any aminao any dia atoloha re ary dia atolotra anao koa setriny ny tena maty raha lay tonako ty miresaka to tampoka be kanefa dia ahoana hisaraka amin'andry be vasisy ve fantatro matotsy miteny ianao hoe dia noho ianao tsy ty normaliny zany satria mbola tia ny vadinao ianao zany miala tsy nibetsaka re oka aloha nena isyrandria nefa fanambadiana tsy misy mamy ny falazaiko anao hoe sarotry dia satroky saingy tsy manam-boloatra azy kosa aloha ka te tena tsy afaka amin'ity anao tsy izany re ny elanela taona aza manao an'izay mahatezitra moa ianao efa natelo ny fo tena ty angery zay zeny taona
tsy efa nolazaiko anao teo ve zany e? Zeze ona tsy ratsy a ary matoa tafavoaka n'izany ary nataony style lay anarako a dia satria marina efa ela izy no nity a Zeze a tianao ve aloha ny atsoko hoe Zeze raha zay no mantsy toa ohatra amin'ny mampatsiaro anao ny vadinao izay efa raisiko rafy lasa ady tianao ve ho ahako? tena tiako be rery Julio a nday izany fritsiko ny anarako Julio toa mampetana ny foka avetrany tepo tianao izy izany ka ahoana ny fanapa-kevitra ry Zeze? tia ve ho ahy ianao? hoatray ahoana re ty ivady ny Julio Zeze tahaka ninona eo ianao randry Belemozy fa anaiky botikely raha zay ny Adelaida Zeze ho ah valio re afa-tsy ndrindaony eny ary letsy ry Julio kanefa oka sina fahamalinana sy fitandremana ny fiarantsika atao foy izay fotoana izay rery Zeze atao foy fa mila ny fiainana ho antsika roa irery tsy misy mpanelin-gelona koa tena tsy nampoziko matotra be ohatr' izao ianao ty a noho ny fitiavako anao mahery vaika izany fihetsiko izany ry Zeze omeo ray volana ary ahy dia omeko ray volana koa ianao mba hisarahanao any dadevo tiganao ka tiako masoandro mpifaliko ianao no fidiko satria ianao no tiako Lydia ô aizy ndry teo e ho avy arery ny indray vao efa mamarana ny fanosoran-tsavoka ny grand salle e akoba ny tanandry dia makanisa ty fa misy ilako andry e eny rehefa ho avy ahy e lasa namanky ny anabaviny a lay sola-paikinika androany ny arahako ny sakafo voalohany amin'ny Julio anio a nampandriko ny resaka ny amin'ny hoavinay ary aloha asiana divay kely mihitsy ay ve ndry ity raha zay ny Adelaida dia tena mbola mahazaka tovolahy tokoa fa tsy monga zany ny vavan'ilay randrinika ny vetiny hoe kiala miketrony hoe kiala lava tsy ndakana ho ty fiteniny kiala miparapaingo hoe zao miakatra ny botikely bandy kely hono zatovo ankehitriny e fa botikely ny mahazatra ka aiza koa ary kiala Lydia tsy avy ihany Lydia aiza ihany ry e falifaly ireny ny indray izany androany niovatra amin'ny taovolo marina fa ahoana re za koa moa zay elaela tsy tafaresaka tamin'ny Julioko sa ay vita midiraka indry dia eno tsara velona mba amin'ny akiaky ty marina misy raha marina ny lateraka ahoana zay ry ny indray va tsy aleo aloha ve vitaiko mipasoko e ajanondra riva no nipasoko e misy ampanaovy kely andry aloha ay sady tsy vitaingana izy ao fa lamba herinandro angeny ny pasoany zay mantso a aleo raha riva fa zao e ndeha ho tazandrivoninkazo ao an-jaridaina ataoko eto vovoan-databatra hitadevany hono tsy ody raha tsy raha riva ka natao koveran'olona roa zany e eny e atsoina avy amiko any aloha zany e tena be raharaha be ady dia nanjary ianao no nanao koverako tena roa mihitsy retsy e ay hiara sakafo amin'ilay solotoerana andrariany aretsy rehefa avy eo e ndry ve tsy lazako zavatra e marina very ny indray fa nga hisaraka ianao sy dadevo rytony tsy mila nintsony tsy maraka toetrandry iny retsy tsy hitandry mihetsiketsika be ve tato ato zay dia hitako tokoa aloha fa sady ny tsara tare zany ianao ny manara-damody fatratra efa saika ny tena zany mihitsy ange fa tsy say ay ve mbatsikaritra indry ny fiovako e tsy izany retsy fa hisaraka amin'ndrandry dia hanambady ny Julio Julio chauffeur atsika ve dre feverindry fa malala afatsiny ve ay iza mahitako fatratra kosa aloha raha izany e dia ahoany dadevo ka ho etako io andry raha tiandry
marina ve ty ambaranao e? Ny inona ny marina e? Ny anambadiako an'i Julio sa ny anomezako andrian'ny ndraindry izy ty randrira izy ty randrenatody e. Ka izy roa no tiako fantatrako. Ay, ny asambarako retsy ty de ny anabadian'ilay boay iny hafa zay ataon-drandriany tsy ahoako a. Inona koa ty boay ty Boay, botikely, bantikely retsy a, fomba filaza azy daholo zany. fiteny koa nge zany. Zay retsy fandeha am'izay a. Ndry koa aloha zany ndry mivanivanika eo. Zay rozy midaramena indrindra ho tazana fa iny no mitery fitiavana ireny rozy menamena reny moa. Reny no tory fitiavana amin'ny vaivay reny. Eny re tompoko. Tery ambany rivery da devy sy nendray fa defa maheno ny ady lavanareo a. Fa inona ihany no mahazo anareo reto e? Anontanian'ny Nendravy lahy io izy eo. Ahoana zany ry nendray va? Ataoko ihany tsy teny fa tena efa ho lava loatra ny anareo mariny. Herinandro zany natongavako teto tsy nisy ora ray izay tsy nidiva anareo fa de miady mifandramatra foana. Avy midadtevinao ihany zany ry Berida ny mahatoka ny ady saritakato ty a. De tabakevitra le tsy ary Beriza fa hisaraka amindrazeny a, ampy azay. Raha ampy nanao rangaty ny ako efa safy morona ady zaka intsony. Sao de verinao fa olaniko tsindrindrinao aliko alava eto ty androm-piainako kerisisy ty. Fa ny ano eritreretinao tapiriky ololonao mandava-taona, nofinao zany. Ka tsotra ohatrany tsy naimbalalana e zany. Sarao fananana de samy maka ho azy. Rehefa zay zany, ianao vehivavy aza mahazakako. Ohatra. Ka marina ry izy vato antitra ve nareo vo misary adala ohatran'izao a. Aza atao enjandro reny tady fa mifandefera mariny. Ela nandeferana ary Berida. Mifandefera re mariny. Le lafiny saka ny felatananareo. Efa ela ny laferana de isy rangahy olo alika foana. Azafady kosa sady ny aty koa efa vonona randria. Ay, de fa tsara piatiko zany ny avako matoa manana ny voniny. Ka inona no atsafainy tondra fantatro tony ihany. Fa inona ary zany resaka reo zany? Inona ny fantatra de inona no atsafaina? Apakarina bodikely hono ny anao vavy. Inona? Manadio teny io ry Berida. Lay sola aloha no mantsy napakatra bodikely e. Ohatra. Inona reto? To resaka adala bodikely sy bodikely. Tsy haiko tsony e. Bodikely sy bodikely nga mibetsaka any. Zao e, zay mahade volana amin'ny fonareo ataovy fa ny fantatro zao de za tsy maintsy hamonjy ny asako any mora feno be. Oaisika androany ry Ledy. Tsy aloha any amin'ny PKK izy. Karaha taraiky be any. Tsy memenina eo ty vady be anao. Ka zay tian'ny ankizy ihany io e. Iny angamba miteny zany aminao ka. Gabe anao zao no atahorako an'iny. Laza tamin'ny ary hafa hodikely any ambanivohitra androany de rapitso aho vao miverinako. Indray anie tsy ampy apetrako e. Ka tsy malalaka zany ny lalana. Zao e. Aleo mba mihodina kely any Ampodratrimo antsika aloha. De avy eo ianao ateriko any Andranovelona. Zay. Tsy mainka ho an'izany fa ny fotoanantsika ny vonjeko rehefa ianao ty kotsy. Aleo aloha tsika mihodinkodina kely an'ty amin'ny villa ihany ka. Ka ny fiarany eny tsy maintsy mody e. Indray ary re. De hita indray aloha zay atorindry. Fa zao e. Aiza aloha nanaovanao versement tany amin'ny banky tamin'ity volany ty e. Ohatra e. Ay moa mbola tsy nomeko anao. Jereo ao anaty poketrako ao anaty boîte à gants. Tena betsaka kosa tamin'ity a. Jereo angefa latsa-datsaka kely tamin'le narotsako hoe hitanao io. Feno ihany ny kontintsika ao. Sahoana ozy ianao. Zay aloha e. Tena mandeha tsara ny tetika aloha hatramin'izao ka. Ary na le resaka tolotra aza neny efa natsitiko e. De ahoana? Nanaiky raha fotsy? Moramora aloha ianao e. Nandray ary. Tsy efa mandeha tamin'ny plantsika ve aloha zao rehetrarehetra nomanitsika hatramin'izay zao e. Afa-tsy hoe ny fotoana angano tsy araka zay niheverana azy. Marina aloha zany e. Tena niotra kely satria heritaona sy tapany sady zay ny lasa nefa tsy mbola tratra ny tanjona. Fa ahoana aloha ny fiaingangaby ao e. Za ary ve de tara no enao e. Tapa-kevitra ny ara Julio.
tsy de ela de efa nany ny atsasaka ny vila sedera njara ny baintina fa tsy taitra aminy ianao. de tsy namelanao mihitsy mory Julio raha tsy voahodinao ny enrevo ka arak'ireny efa nifampiresantsika reny ry Berija, fitiavana io. de tsy hitanao fa hoe hafahafa be ve ny mason'ny olona mijery anareo. Aleo iteny ihany izay iteny e, fefizay ny voasoratra ka hifidiny anjara ve? Sofera anatok'isan'ny dadivo nge ianao e, nefa de sahanao. Ka ny tsy azoko aminao ane ry Berija de ity dadevonao ty tsy teneninao akory e. Fa hoana? Ataoko ty izy iny manambady mpanampy tao an-trano tao. Tsy hainao zay mbola lazaiko azy fa ianao aloha zao no hitako e. Tena tsy vanina mihitsy nge ianao mandrava tokantranon'olona e. Ka avy amin'olondroa matoa nisy ny fanapahan-kevitra ry Berija. De fanambadiana ny orona efa ho efapolo taona ve raha ngaty de narodanao a. Tsy mety kosa ny nataonao ka. Ka raha izany ny tianao aseva-pidiny dadevo izy e. Ka tsy tokony nangolongolenao izy e. Avy aloha izy ahody any amin'ny vadiny raha izany. Ko raha tsy misy mamatotra azy eoko, malalaka ane izy e. De mba taotao an-tranony tao. Manome teny zany ianao fa raha manao zay ampiverina ny dadevy sy neniny ray vo de tsy mitana ianao a. Mitana ny teny koa. Tsy tiako ny any ananan'olo lalahelo ka raha vitanao zany de arahaba soa arahaba tsara. Eny ary. So ihany fa tratrako ianao ry Lidi. Oe, Berija marina, manahoana? Ela be zany a, ao bizo kely aloha ka. Sady efa nadala ianao ny dadeviko no mbola kotianao kosa a. Tena olona tsisy ilana azy. Ka raha ny marina ve sika azy Berija no mitovy taona ka ny tsy afaka ifamahazivazy e. Vavy tsy fanao ianao. Sao vao tena hitako nalatsa-damba ny dadivo taminao. Tarana Kieva. Ianao koa masika Raha tsy maintsy masika ka. fa vadio aloha ny resaka e. Miavadika Foana amin'io. aloha tianao ty da ela zay ry Berija. Miasa ny amora feno be afa nandalo tsy nendray fotsiny. Sady inonao koa moa zany e. Inao koa? Ny fantatro zao a de mila miresaka aminao a. Efa hatry natongavako ny tadiavako anao. Tady aninona? I rosirosy ve? Tiako be aloha zany araka aminao zany e. Tsy ravina. Avereno amin'ny vadiny dadevo fa aza tasononao any. Tenao ny takalony. Teniteny foana. Mpanampy an-trano angeny nametrananao tao ry Lidi. De zao ve ny nataonao? Navadika eo ny patron anao? Mba mifanakalokalo toerana re sika e. Ianao tao taloha de nalaiko. Zao ndray a asainao alevy dadevinao de mba soloinao ndray zany ny toerany. Tsy hitanao hoe milay be ve zany e? Vavy adala kentrina tsy misy ilana azy. Tsy te andanandro aminao eto tsony ah. Zao mila azy mivady mifampody ary Lidi a, zay ihany. Totosa ny teninao rehefa tafaverina ty ianao fa aza matahotra e. Mivazivazy ve no sa milaza ny mariny e? Ohatra tsy fomba ny Lidi aneny mandaingy e. Aiza mora andry le tahiry saritsika iny nataonao? Atao inona moa zany? Jereo anaty vatasarianao e, inona koa ny lanao an'izany eo e? Mba hijerijereko ny taloha re mba hamofo ny fahatserovana e. Ay marina ty le izy ka. Atao ve tokoa iaraha mijery e? Ity zao randria le saritsika tamin'ny jobily mariazy volamena ny Kaksineny. Eo e. Tamin'io ianao tena raitra mihitsy ianao raha zeny tamin'io tsy nisy nahatoraka anao mihitsy vehivavy tena manodidina tena sady nanendika anao fatratra mihitsy le akanjo didy mananjara. Tokotrana. Ohatra ny mba mety ery tamin'io. Le vola amin'izay natao saradroa. Ary nahoana moa ny esorinao ty satroka bonetra ka de nitazonao tao ohatran'io e. Fa te ampiseho an'le vakitapona angamba. Way, Berija marina. Fa tena idady sy neny revo re no vatany tato marina tsy nampony. Ty koa mba Tena resaka. ny ravina ihany a.
Ahetsy aloha roako zany tadefo sy ny andraiviko tsy foto zany marina tena fa tsy misy oatra zany mihitsy amara ela le roa zany tsy nahasoratra koa zay ko zay n tsy nahazahoany lava avao tsy olana va rehefa mifampodinareo mivady de zay ny zava-dehibe no asombonaika no ary ny endraifo tafaverina mbala ihany ny ondrona any ary fa maninana ato amin'ity trano kely ty aloha nareo no mipetraka fa tsy atsy amin'ny trano be fa hoana nampanofaina nga tatarao fa maninona reo mifanilika ohatran'izao sa namidy ny trano be tatarao korainao mitantara avindray ny sangisanginareo vaditsy fa ahoana ahirana mihitsy sady nareo kefa mba mifampody any sahala am'izay koa nataoko tolotra ho an'ny Lydia tsy io ihany fa miainy atsako maninona tsara natao tolotra ho an'ny Lydia matriky likala Lydia no mpanodikodina fanan'olona mpisoloky mpangalatra ok avelao izy fa zany adany sitrapoko tsy nitereny zany fa vokatry ny akelezatsaiko ka maninona raha izany raha ny atsasany anjaratra ny ndraivo no nipetrahanareo nareo reto efa tena manahirana mihitsy sady nareo kefa mba mifampody any sahala am'izay koa maninona nomena Julio koa izay mihitsy natolotra azy ny fananako na atsana tanàna latro marina ty loza nareo de azony zany zay nylainy de nysarahany avy retonareo tena olo tsy vanina raha ireny ka ela ihany no nangataka an'izany tamin'ny Lydiako maninona de izay koa ny filazan'ny Julio fa hoe ho fanatanterahana sitraponao no nisarahany tamiko eny misy marina eny aloha zany avy amin'ny fiangaviako azy ireo ny hoe mba mila anareo mba hifampody zany sy samy hamotsitra anareo avy ka zay ny lazako hoe tsy misy adosony ka raha tsy nanome an'ity trano kely ty zany nareo mivady reo de 4 mille lozaka no so ihany fanomenay anao ty fa de asa zay vola fisotrondrononay ve ahenika inona kory hatramin'ny fiara sy ny fananany ambany vohatra moa zany de lasa ny Julio sy Lydia ela ty koa ohatrany tsy lazandresaka hoe fa na amin'ny any atsana ny aty tanàna Beriza loza natana sady tena loza ny ery Beriza de nanambatra fananana izy roa vady tsy hanerenako eny fa tsy olana aloha ny andaniny any mba mivady ny akilany bodikely sy bodikely koa aty mba mifampody bodikely sy bodikely angany betsaka any fa tsy zany fa efa nisy anina ihany angely etsy fa nisy didy miafina ihany le fa nataoko talohan'ireny raha reny de ndroam-pahatelo mpananana voatolotra ho an'lahy de ny ampahatelo sy ny trano be natokana sy fananana mihetsiketsika natokana ho an'ny fahaterana ireny ihany voakasika amin'le fanarana natao taminy de raha atao zany de am'izay re sakafo bodikely bodikely Tantarakomada bodikely sy bodikely angano betsaka any indray miseho no soratany Aline Robertine Naralalanyireny Iolisiary miaraka tamin'ny Régis Arriva ary Ariko Amsarandry no namelona ny tantara Tovy Razana Mamonjy no nikajy ny sehatra teknika Anjary Liva no nanatotosa Tantarakomada